Miarahaba tompolahy, finaritra tovovavy ho anao izay manaraka ty fandarina izany malaza ity. Fanontaniana mby ao an-tsain'ny be sy maro manitsaka ny volana febroary isika, fahaenina ny volana febroary androany dia ny amin'ny hoe hisy tsisy ny fifidianana amin'ity taona ity. Raha meno ny eo anivon'ny CENI, raha mijery ny fomba fiasa ihany koa, ary raha meno ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Prime Ministre, lehibehan'ny gouvernemanta, fa ny filoham-pirenena aloha izay mitantana ny androm-panjakana eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika ary ao anatin'ny mpanotanteraka dia mbola sy nahenoana hevitra ny amin'ny hoe hisy ny fifidianana amin'ity taona ity. Fa ny Prime Ministre hoy isika tamin'ny fandarina manokana izay nitanterahany tamina fahitalavim-panjakana dia nilaza ny amin'ny hoe hisy fifidianana amin'ity taona ity. Raha hisy ny fifidianana, inona no sakana na olana eo amin'ny fitondram-panjakana ka tsy namoahana ny daty herintaona melony izany fifidianana izany satria efa tamin'ny taona 2024 no fantatra fa amin'ny taona 2024 dia hatrika fifidianana hanina vao indray izay hitantana ny firenena ny vahoaka malagasy na ny fitondram-panjakana izany. Lalam-pandrena no miresaka amin'izany satria 5 taona azo avoazina indray ny fahefana na manda fempo-taom-piasana ny filohan'ny repoblika. Arak'izany dia tsy maintsy hanatanteraka fifidianana isak'izay 5 taona izay ka mba hanatratrarana ny janoary 2024 dia aty amin'ny volana novambra na desambra farafahatariny izany aza efa tara noho ny lalàna mifehy fifidianana ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra no tokony hanatanterahana ny fifidianana ka hahazoana manatratra na mametraka filoham-pirenena vaovao ny janoary 2024. Mialohan'ireo dia tsy maintsy misy ny fametram-pialana, lalam-pandrenona ihany koa no miresaka izay ataon'ny filohan'ny repoblika mialohan'ny daty hanatanterahana ny fifidianana. Ary izany rehetrarehetra izany ihany koa dia mametraka mazava tsara fa rehefa miresaka fifidianana dia misy ny taratasy na ireo rijateny samihafa tsy maintsy aroso mialohan'ny hanatanterahana ny fifidianana. Ohatra anatin'izany ohatra ny famoahana datim-pifidianana, ao anatin'izany ny fametrahana ireo pitsopitsony rehetra amin'izay ho mpanara-maso ny fifidianana. Anatin'izany ohatra ireo famoahana didim-panjakana samihafa manaiky mifidy handatsabato izay didim-panjakana raisina volana mialohan'ny fifidianana ho tanterahana izany. Ao anatin'izany ihany koa tsy maintsy famaritana an'ireo farim-pifidianana samihafa ary ny endrika izay na ny pitsopitsony ny amin'ilay latsabato ho tanterahana mandritry ny fifidianana izay hiantsoana mifidy handatsabato. Mbola misy ihany koa ireo rijateny samihafa alefa mankeny anivon'ireo ratsa mangaika am-pifidianana any amin'ny faritra, any amin'ny distrika, any amin'ny commune, any amin'ny fokontany mba hiasa hifanaraka amin'izay ireo ratsan'ny CENI izany. Arak'izany tsy mora ny hatrehana fifidianana amin'ny lafiny ny ara-taratasy izay resahantsika izay satria ireny no mitondra ny fifidianana na mibata ny fifidianana amin'izay karakaraina izany. Fa ankoatran'izay ihany koa dia tsy maintsy misy ny fandaminana ny fitaovana izany. Karakaraky ny fifidianana atao no andaminana ny fitaovana. Raha fifidianana filoham-pirenena izy azo antoka mety hisiana fihodinana roa dia miankina amin'izay ny andrindrana araky ny isa ny birao fandatsaham-bato an'ireo materiela na fitaovana ampiasaina. Raha toa moa ka fifidianana kominaly dia misy vata fandatsaham-bato roa samihafa arakaraky ny rijateny fifidianana ihany, mety hoe fifidianana ben'ny tanàna sy fifidianana mpanolo-tsaina. Misy fitaovana samihafa ilaina vao tonga any amin'ireny birao fandatsaham-bato ireny. Ny 4x4 ihany koa na mety ho fitaovana hafa ankoatran'izay ny moto natao hitetezana amin'ireo fokontany sy commune. Ary ankoatran'izany dia ny fomba hanangonana ny voka-pifidianana io dia tsy maintsy hametrahana fitaovana samihafa. Ary misy olona eny anivon'ny faritra sy ny distrika ary ny commune mandamina izany. Ka mifandray ny pitsopitsony ara-taratasy voafaritry ny lalàna sy ny fandaminana ny fitaovana hiatrehana fifidianana. Fanontaniana apetraka dia hoe vonona amin'izany ve io CENI io? Vonona amin'izany ve izao fitondram-panjakana izao? Farafahakeliny manao kajy isika any amin'ny volana oktobra ny tokony hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany. Mbola tsy tany saintsika eo anatin'izany fifidianana faharoa ary mbola tsy miresaka tsika fifidianana ben'ny tanàna satria raha ny tokony ho izy ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ihany koa tokony ho tanterahana amin'ity taona ity. Ka rehefa mahita isika ny amin'ny zava-misy sy ny vaovao rehetra dia mbola tsy vonona ny CENI. Dia izay nahatonga ny amin'ny hoe hisy sa tsisy ny fifidianana.
raha ny fanasana mpifidy farany teo satria tokony tamin'ny faraiky amin'ny telopolo volana desambra no farany de nitarina ray volana hatramin'ny faraiky amin'ny telopolo volana janoary dia mbola manodidina ny 5,7 sy 7 tapitrisa na 9,675,000 amin'izao fotoana izao ny mpifidy voasoratra anarana. Raha oharina amin'ny mpifidy tamin'ny taona 8,24 dia mbola latsaka izany, tsy tratrara satria ny mpifidy tamin'ny 8,24 dia manodidina ny teo amin'ny 7 sy 7 tapitrisa teo eo na 9,900,000 électeurs. Izany isa izany no entintsika ilazaina ny amin'ny hoe maisatra de maisatra ny fomba fanasana mpifidy. Tsy nahagaga zany satria nisedra olana marobe reo mpanisa mpifidy ary nisy ny ihany dia efa niahiabe niany ary raha tsy natosiky ny mpanohatra tamin'ny alalan'ny antokotiko Madagasikara ny amin'ny hoe ataovy ny refonte tsy nahatsiaro izany ny fitondrana amin'ny akabeany satria efa tamin'ny 12,24 no nisy refonte farany dikan'izay 10 taona teoriana 12,24 tokony hanatanterahana ny refonte vaovao na fanavozana tanteraka. Iny manko no ahafahana indray mampiditra mpifidy vaovao, ahafahana manatsara ny lisy mpifidianana teo aloha ary ahafahana mijery ireo zay mety niverimberina na ihany koa izay tsy tokony hisoratra anarana ao anatin'izany lisy mpifidianana zany kanefa voasoratra anarana. Fomba fiasa mahazatra zany fa tsy vaovao akoriny ary efa fantatra tany amin'ny taona 2024 rehefa vatany nandray izao fanjakana izao ny fitondrana ankehitriny. De efa nalala fa tsy maintsy anao refonte ny liste électorale 2024. Dikan'izay sady tsy mahay miasa no misy ady akafetsena politika no misy zavatra kinendry tsy milamina tsy madio ao ambadika izao fomba fiasa sy izao toetoetra amam-pomba ataon'ny fitondrana zay miaraka amin'ny seni izao. Raha verenantsika hoenona ny tenin'ny président seni ny aminy hoe raha toka tsy misy ny vola de tsy afaka natanteraka fifidianana. Hatreto aloha zany tsy mbola voafaritra mazava tsara ny amin'ny hoe ohatrinona ny vola ilain'ny seni hanatanterahana fifidianana de fifidianana inona. Ray zay, faharoa efa nandroso daty tany amin'ny gouvernemanta ve ny seni hiatrehana fifidianana, raha mbola tsy nandroso inona ny sakana, raha efa nandroso ambarao ampahabe maso izany. Fahatelo, eo anelanelan'ny fotoana zay natanterahana azy volana febroary zao ampy tsara ho an'ny seni hikarakarana fifidianana ve izao volana efa miatombotra sy miaikaiky izao kanefa tsy mbola misy daty mivoaka. Apetratsika daholo zany fanontaniana zany raha toka misy tompon'andraikitra eo anivon'ny seni afaka mamaly izany. Vandao aloha ho renesitsika ity fanambarana nataon'ny filohan'ny seni ity momba ny tsy fisian'ny vola na ny tsy fahafahan'ny seni manatanteraka fifidianana raha tsy ampy ny enti-manana. Iny de teti-bola zany de anaovana programme d'emploi de hojerena eo le gapy hoe manahoana le gapy ao anatin'le izy. Fa mbola tsy miteny hoe tsy havita fa aloha anao programme d'emploi zahay. Eto aneo zany mbola tsy tena hoe élection présidentielle ve ny vola iny miaraka amin'ny communal tsy maintsy isy ifampiresana amin'izany tsy maintsy isy ifanantonana amin'izany. Za moa miteny aminareo fa raha ohatra ka tsy avitanany fifidianana io izay lo tsy amin'ny fifidianana de raha zavatra tsy avitanany fifidianana moa inona amin'ny fifidiananao ataona eo fa dia zay ezaka izahay zany tsy maintsy ifampiresaka am'izay fitondram-panjakana raha hitanay le gapy hoe zao le gapy tokony hofenona ao anatin'ny zavatra io ka raha tsy mitovy ny hevitra inona moa ny fifidiananao ataona io. Zava-dehibe ny nambarany ny filohan'ny seni teo. Ilaina ao anatin'ny fikarakarana fifidianana ny enti-manana. Iza no manampy anatin'ny enti-manana rehefa hiatrika fifidianana. Ankoatrin'ny hoe fanjakana madidio no mikarakara azy dia misy hatramin'izay le hoe basket fond na kitapo hanangonana ny vola avy any amin'ireo mpiara-miombona antoka Madagasikara. Izy ireny no mandrotsaka amin'izay ahafahany manampy ny fifidianana eto Madagasikara. Ohatra amin'izany PNUD, ohatra amin'izany vonina Europeana, ohatra amin'izany ireo firenena bilateral miara-miasa amin'ny Madagasikara tahaka ny Frantsay, ny Amerikana, ny Suisse, ny Allemagne sy ny sisa sy ny sisa. De apetratsika amin'ny fanontaniana, efa nisokatra ve le kitapo ary efa nisy nandrotsaka ve ao anatin'izany kitapom-bola natanterahana fifidianana izany. Hatreto aloha dia mbola maisatra. Ny PNUD ny efa nampiseho ny fahavononany hifanampy amina fampitaovana any seni. Ankoatran'izay dia mbola mangingina ary tsapa tsikaritra
ary tazana ho tsy vonina amin'izany ihany koa ireo mpiara-miombon'antoka. Antony lehibe nahatonga ny filoha Marc Ravalomanana nanao antso avy tamin'ny faharoa ny volana janoary teo ho an'ny mpamatsy vola sy ireo mpiara-miombon'antoka mba hamatsy vola ny seny hiatrehana fifidianana. Ary ny filoha Marc Ravalomanana raha teo de efa nanome toromarika ho an'ny antoko-tiako Madagasikara, ho an'ny mpiatrika ihany koa eo anivon'ny RMDM ny amin'ny vonona hiatrika fifidianana ary mampirisika ny mpifidy sy ny olom-pirenena hisoratra any anariny eny anivon'ireny mpanisa-mpifidy sy mifokotany ireny. Ka raha tsy nanao koa aza ny antoko-tiako Madagasikara sy Andriamatoa Marc Ravalomanana ho tratra ve lay mpifidy 5,7 sivy tapitrisa na 9,675,000 amin'izao fotoana izao. Nambarany filoha Marc Ravalomanana manko fa tao anatin'ny fotoana nanentana ny mpifidy dia niakatra 2 tapitrisa lay fitombon'ny mpifidy izay nisoratra anarina tao anatin'ny lisam-pifidianana. Ka raha tsisy zany ny fanentana nentin'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny antoko-tiako Madagasikara de ho nitombona ve io isa izay rakitra voarainy seny io. Mino isika fa latsaka be an'io fa tsoa anefa fa nisy izay fanentanana nataon'ny mpitarika antoko, nataon'ny antoko-tiako Madagasikara. Nitety fokotany elakelan-trano, commune, distrika maro samihafa ka nampiakatra ny isa-mpifidy izay nisoratra anarina ao anatin'izany fanavaozana tanteraka izany. Eny itsika ny filoha Marc Ravalomanana hanaporofontsika izany resaka. Hatramin'ny nanentanako ny TIM sy ny RMDM tao anatin'ilay volana nahazo 2 millions isan'ny mpifidy. Azo 2 millions fa na izany ary mbola tsy tratala izy. Ilaina dia ilaina zany ny fanentanana vahoaka. Mbola misy ihany mantsy ny miaotraotra. Zay le politika, zay président. Nenareo be indrindra raha leo nareo ny fiainanao koa no farany. Aza leoleo zany. Fa aleo mbola foana dia mila intanina izy. Ho avy ny fanantenana, mifanantenana izy raha mbola misy koa ny farany. Tsy very ny fanantenana, mandana foana courage. De mamerina ny adevitra rehetra tsika ny amin'ny hoe izy ary matahotra fifidianana. Ny mpitondra minitsy miteny tsy samy mamoaka daty mpifidianana ary na izy filoham-pirenena ary tsy mbola nandrenesam-peo ny amin'ny hoe vonona na vonona ny fitondram-panjakana tarihako. Raha toa manko ka nahatoky tena ary raha toa manko ka mihevitra fa ho lany amin'ny fifidianana ho avy eo Andriamatoa Iany Rajoelina sy ny mpiara-dia aminy de efa tamin'ny herintaona de efa mivoaka io daty mpifidianana io. Fa matoa miseho aty amin'ny volana febroary 3 tsika tsy mbola fahita teto ambonin'ny tany ny amin'ny hoe 7 na 7 volana mialohan'ny fifidianana tsy mbola fantatra ny daty dia kitotoy zany. Na fanahinina na tahotra ihany koa. Tsy mbola nisy zany hoe mpitondra matahotra fifidianana zany raha tsy eto Madagasikara. Ny mpanohitra amin'ny alalan'ny antoko-tiako Madagasikara de nampiseho izany fahavononana izany. Hita eo lay tena hoe mamim-bahoaka ary hita eo ihany koa lay tena hametraka an'izay hoe lalao madio zay. Fa etoana ambaran'ny fanoheriny ombenombeny ny TIM sy ny RMDM ny amin'ny hoe hatsarao ny resaka seny ny ACC ary ataovy tena manana fahaleovan-tena izany seny izany fa zany ihany koa no antoka hatongavana ny fifidianana madio mangarahara ary hoeken'ny rehetra. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatela tompovavy.